Atao anatin'ny fotoana teo telo volana monja zany izay nitsanganany ity tetikasa larony ity tato anatin'ny Alliance Vargasy dia efa nahatratra antsika zany halatra sokatra misa arivo ary efa nisy foana izy io hatramin'izay zany vao tena nisy an'ity fihetsehany ity zany antena antsika fa efa isy fiamorana amin'izay ary tena efa misy ny fiamorana satria raha ny fiorenana izy zao any amin'ireny mpivarotra tonga tsy malala menatra reny zany na ny folo-pointsy ihany efa manomboka miemotra zany le olona miafina zany au moins mba miafina zany fa tsy mivandravandra tsony hatreto zany. Dia ny Alliance Vargasy moa amin'ny ankapobeny zany averiko ihany fa tsy manao ny asam-panjakana zahay fa ny tena asanay zany dia manampy manome ny tahirikevitra ary manara-maso sy miezaka ihany koa mampifandroy an'ireo sampan-draharaha-panjakan'ireo satria tsy azo atao hoe tsy evident loatra zany ny fifandroizan'ireo sampan-draharaha-panjakan'ireo hatramin'izay raha ohatra hoe amina traitement de dossier anankiray zay miangana amin'ny information investigation poursuite jugement sanction misampasampana be da be ireo dia raha tsy miara-miasa le sampan-draharaha-panjakana zany tsy tonga hatrany amin'ny farany mihitsy na hatrany amin'ny figadrana ary zany dia eto zany dia manatitra ny fisaorana zay amin'ireo mpiara-mombona antoka rehetrarehetra anisan'izany voalohany indrindra amin'izany moa zany dia ny ministra ny justice izay sy ny ministera ny justice amin'ny ankapobeny izay tena nanentana mihitsy zany tamin'ny fiara-miasa ary tena nanizingizina ny ampiatra ny famaizana zany manara-penitra mihitsy. Dia io moa zany hitanay ihany koa satria ny Alliance Vargasy zao dia tafiditra ao anatin'ny mpanao tombana ny RRI 4 zany any amin'ireo ministera isan-tsokajany anisany natsony ny présidence zany amin'ny alalan'ny tetikasa PREA. Dia hitanay tao zany fa misy tokoa ny fandrosoana zany amin'ny fampandehanana ara-panjakana ary tena misy tokoa ny mpiasa-panjakana zay vonona hiasa fa mbola maro ihany koa zany ny azo atao hoe lacune zany na zavatra tsy ampy zany anisan'izany moa zany le fiara-miasa hatramin'izay. Dia ny RRI koa moa raha mandeha irery zany dia tsy mitondra vokatra firy loatra amin'ny ankapobeny fa efa tonga amin'le famaizana ny teny mantsy metra zany hoe le famaizana hoe ny anankiray moa zany eritaona sy enim-bolana ao anatin'le fourchette tsara le hoe enim-bolana ka hatramin'ny roa taona zay moa le sazo an'ny national zany. Dia le anankiray koa ao anatin'le fourchetten'le hoe roa taona ka hatramin'ny folo taona dia nahazo roa taona sy tapany zany le premier prévenu afa-po ny Alliance Vargasy zany fiarahamonimpirenena amin'ny fampiarana ny lalàna zany fa efa manomboka mampiatra ny lalàna zany tsika eto. Dia ankoatran'izay ankoatran'ny ministera ny justice dia ao moa zany ny fiara-miasa tena akaiky mihitsy tamin'ny ministera ny aivoary sy ny tontolo iainana ary ny ala ny DREF Analamanga, ny ministera ny défense tao koa ny secrétariat d'état la gendarmerie ary reto ONG international zay mpiara-mombona antoka koa mazava ho azy dia ny DUREL sy ny TSA izay manome tahirikevitra ary mandray an'ireo sokatra halatra ireo koa zany mba ahafahana mamerina any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. Dia ankoatran'izay moa zay dia manentana ihany zany ny fiara-miasa amin'ny vahoaka manontolo satria avy amin'ny zareo ireo tahirikevitra ireo raha ny tena marina ary manantena an'izay foana zany satria ny Alliance Vargasy moa mbola mahavelona azy hatramin'izao dia ny fiasana amina tahirikevitra mitombona foana dia sy ny fiara-miasa amin'ny vahoaka tsy mandadiarina zany zay eran'ny dia misy fitarainana foana sy fampitana an'ireny vaovao isan-karazana zany mikasika ny fanimbrana ny tontolo iainana sy ny fanimbrana zavaboary atsokotsoko reny amin'ny ankapobeny. Azo atao araka ny resaka moa teneno ny DUREL teo dia be da be zavatra mampalahelo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao zany vao aingana vao fakimalitsika nanomboka Canaries indray fa vorongatra indray ohatra ny fitrandrahana safira any amin'ny alan'ny Dida any Ambatondrazaka. Dia ny zavatra tsy hitan'ny olona be da be ireo mpitrandraka rena izay tsy voafehy intsony amin'izao fotoana izao fijerinay azy zany satria raha ny concombre de mur zao dia ny fitarainana na any Melaka na aty Sainte Marie zany dia mitaraina daholo amin'ireo olona zany mampiasa fitaovana tsy ara-dalàna amin'ny fotoana tsara dalàna zany amin'ny fitrandrahana azy ireny ary misy vahiny maro moa izy ireny misy sinoa. Dia tahaka an'izany tia Corail Noir any Ambovombe ity zany ny farany atsimo nosy izay ny lehibean'ny faritra misy moa zany natratra ny ireo mpitrandraka dia seziany daholo ireo botay misy aroapolo raha tsy diso dia misy vinavina mpiara-miasa koa zany amin'ny
chef de région zay nitory an'ireo olon'ireo zany sy ny alliance voargasy dia andefa karazana mission any moa zay zany satria amin'ity amin'ny herinandro koa zany zay ny tsara tsy adinoana ny fitsarana ilay sokatra eninjato sakatra tatra tao tiliara any Ambovobe moa zany natao io fitsarana io dia hitantsika indray valin'izay zany fa manantentsika fa dia le famaizana manara-penitry any zany tahaka izao zany no hiatra amin'io marika kely zany eto fa ao anatin'ny performance ny ministère ny justice ao anatin'le RRI dia anisan'ny voalohany mihitsy fa anisan'ny voalohany amin'ny traitement de dossier ny tribunal de première instance ao Ambovobe zay zany tsara ny olona manao zavatra tsara kory zany tokony mba akasitrahana aely amin'ny rehetrarehetra fa tsy ny ratsy foana zany no resahantsika dia zay le Corée Noire ny anankiray farany dia ny Rara Clovis Razafimalala Clovis Razafimalala dia activiste environnemental nampitolona osika amin'ny tontolo iainana zany tany Maroantsetra dia migady izy amin'izao fotoana izao any amin'ny fonjan'ny Tomasina dia ny alliance voargasy amin'ny affaire rehetrarehetra moa zany ny tanjon'ny alliance voargasy tompoko dia tsy miova amin'ilay hoe fifampitondrana amin'ny tontolo iainana na gouvernance environnementale dia manadiady zay fa rehefa tafiditra amin'izay le resaka dia vonony zany zay hiaro sy hitondra ny mavesatra miaraka amin'ireo namanay ihany koa. Ny Corée amin'ny akapobeany ho antsika zay sy mahafantatra zany dia toerana velona izay ivelomana trondro isan-karazany any amoron-dranomasina any ary aza adinoina fa be da be ny malagasy mavelona amin'ny trondro raha tsy hijery fotsiny teny fotsiny fa tsy ny fokovezo ohatra izay manerana ny ilany andrefana ray manontolo iny dia rehefa potika amin'ny Corée dia tsisy trondrotsony dia rehefa tsisy trondrotsony zany dia maty ny fiveloman'ny empanjonitsika traditionnel amin'ny akapobeany fa ny Corée Noire aloha amin'ny mahanoara azy zay zany dia anisan'ny fatahorana ho lany tamingana dia tafiditra ao anatin'ny annexe 2 ny CITES ny Corée Noire tahaka ny Bois de Rose dia mbola tsisy quota le izy dia rehefa tsisy quota izy dia tokony klasiana ohatran'ny annexe 1 zany hoe tsy azo kitihana mihitsy kanefa misy olona mitrandraka an'le izy minia manao an'izany ankehitriny dia eto zay zany miezaka ihany koa hiara-iasa amin'izay afaka hiara-iasa aminay amin'ny fanakanana ny zavatra mamoafady zany. Mitrandraka tratratany zany aloha dia sinoa ny chef de région an'androy zany dia eto izy amin'izao fotoana izao fa nyfanao fotoana zay fa tsy afaka tonga eto izy fa raha misy fotoana dia afaka manontany anazy nareo ihany koa zany fa izy ny tena mahafantatra le affaire io ary aridina any ny mpisolovava ny alliance voargasy sy ny mpahalalana miaraka amin'izany moa zany ao anatin'le affaire Ambovobe mikasika ny sokatra fa anadiady koa momba an'izay fa mamerina ihany zany fa matoa ny alliance voargasy mandray anjara amin'le affaire zany dia ny intérêt général ny jerenay indrindrindrindra momba ny gouvernance environnementale mety mifangaro resaka politika mantsy indraindray reny resaka reny zay tsy miditra amin'izay fa resaka environnement sy ressources naturelles ihany ny idiranay.